Midravitrantsika amin'ny tapany voalohany araka ny aloha hevitry ny zaraigny teny zay resaka safidy fiainana hoe sa fahafatesana. Atsika rehefa misafidy zavatra dia tokony ho matotra tsara amin'ilay safidy, izany hoe zegny na eny na tsia, izany hoe amin'ny teny français oui ou non, fa tsisy ilay hoe tsy tokony misy ilay safidy agnelagnelana hoe mety ho zao, mety ho zao, fa tonga dia hoe na eny na tsia. Na ny tenin'Andriamanitra ary dia milaza zay any amin'ny Matio toko fa 5:7-8, ohatsika zay manana baiboly moa zay miezaka zay antsika magnaraka fomba dia mbo mamaky zay avake amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ny teninareo ho eny eny, tsia tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Zegny hoe zegny ianà raha miala na eny na tsia dia efa safidy efa hafahafa zay. Dia tsika zagny atao anatin'ny safidy mila matotra tsara. Dia ny zavatra ho safidiny moa zagny eto mazava be ny safidy, resaka ara-panahy zany no resahana. Ny safiditsika aroa mazava tsara fa tsisy safidy maro zagny, na fiainana na fahafatesana na fanahy na nofo na Jesosy Kristy na Satana. Zay fogna ny safidy rehefa miresaka safidy mazava araka ny tenin'Andriamanitra. Fô Andriamanitra zagny raha ohatra raha hoe tsy nagnamela safidy fa dia nanery dia fa lasa hoe tsy olombelona zagny atsika ohatran'ny hoe robot-n'Andriamanitra zegny zay anaovany azy nefa ny droite mandeha droite, lefa gauche mandeha gauche, fa tsy mipetraka ny maha-olombelona. Fô tamin'ny nanao an'ny Adama sy Eva izy dia efa nisy ihany ny safidy, nanomboka tany efa nipetraka ilay safidy, misy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy raha taditsika raha amin'ny Genesis. Any amin'ny Deutéronomie koa izy misy resaka safidy koa dia vakitsika Deutéronomie toko fa 3:7-8, Deutéronomie toko fa 3:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Tsika koa zagny rehefa misafidy amin'ny resaka ara-pinoana zagny tsy tokony ho isy koa zagny le hoe le matimaty mitovy amin'ilay hoe na eny na tsia, dia tsy tokony misy koa zagny le matimaty fa na mafana na mangatsika na mafana. Any amin'ny Apocalypse toko fa 3 ndreny vakitsika koa zay. Aloha zagny hiezaka atsika tegna hamaky maromaro mihitsy mbo hialana amin'ilay hoe miteniteny fogna amin'izao, fô dia tegna zavatra anaty baiboly mihitsy no vakitsika dia ahitantsika fa marigny zavatra voalaza. Apocalypse toko fa 3:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa halohany vavako ianao. Zany hoe zagny tsy tian'Andriamanitra mihitsy zagny le olo matimaty, fa tsika hentitra misafidy na eny na tsia, na mafana na mangatsika. Ka eto zany za dia mitarika tsika mihitsy, mitarika antsika hoe amin'ny safidy ny tokony ho izy. Ino ny safidy tokony ho izy? Tokony safidy fiainana atsika, fa ny fiainana sy ny fahafatesana zavatra samy hafa rô ary séparé amin'ny dia zavatra mifankahala. Fa ny devoly zagny rehefa avy eo mo hitantsika zegny asiny sarintsariny nazy, sarintsariny amin'ny fiainana, dia ohatrany hoe mifangaro anatin'ilay fahafatesana zagny ilay fiainana, dia eo mahatonga antsika midisy safidy. Fa Andriamanitra dia tegna mizara io mazava tsara mihitsy, hafa ny fiainana hafa ny fahafatesana, ary ny fahafatesana dia tegna mirafy amin'ny fiainana mihitsy. Be dia be ny verset milaza an'izay tegna maro, fô ny ambaratsika aketo igny mamaky andiny vitsivitsy dia anjarantsika zegny mbo fanamasina hitariky mamaky baiboly matetitika dia hitantsika aby zegny ny voalaza ao agnatiny. Ndao jerevantsika ny Jaona toko fa 4:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Eto zao dia efa mazava be zagny ny safidy, ny fanahy hoy izy mahavelona, fa ny nofo tsy mahavita na inona na inona. Zany hoe zagny raha resaka famonjiana zagny no resahiny, ny nofo tsy mahavonjy atsika mihitsy fa dia efa hatreto tany ihany ny vita ny nofo. Fa tsika zagny matetiky disy foagna safiditsika. Tany amin'ny Adama sy Eva zao dia efa nitenenitra hoe
misy ny azon'ny fiainana misy ny azon'ny fahalalana tsara sy ny ratsy dia iny nataony Eva dia any amin'ny azon'ny fahalalana tsara sy ny ratsy izy dia ohatr'izay tsika zay matetika zay rehefa misafidy lasa any amin'ny tsy izy foagna safiditsika satria tsy miorina amin'ny ten'Andriamanitra zany tsika rehefa masafidy jerentsika Galatia 5:10 sy ny 7:10 ndao iny 7:10 any novakiny fa tsaratsara tsika rehefa manam-potoana dia mamaky lavalava 7:10 toy izay tsika tany ambanimbany iny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazo anareo manao izay zavatra tianareo. Zay koa zay mifanohitra mihitsy zany ny nofo sy ny fanahy zay voalaza agnatin'ny soratra masina zay zavatra zay ka ho antsika zany tokony hiazaka antsika hifidy ny fanahy, hiazaka antsika hifidy ny fiainana, hiazaka antsika hifidy Jesosy Kristy fa tsy Satana. Dia Jesosy Kristy rehetra dia efa milaza mihitsy hoe izaho izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana any amin'ny John 4:15 milaza an'izay. Igny hoe zany milaza tegna mihitsy Jesosy mba tsy hadiso safidy atsika izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha te hanana fiainana zany tsika mazava ho azy Jesosy no safidy atsika. Ary tany amin'ny Mosesy be dia be ao anaty Baiboly milaza hoe Andriamanitra no izy, izaho no izy, izaho no le tegna Andriamanitra le tegna ivavahana ny tegna izy. Jereo antsika hoe any amin'ny Deutéronomie raha nilaza izy tamin'ny Mosesy any amin'ny Deutéronomie 2:30 ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro ankehitriny fa izaho dia izaho no izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona ary izaho no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Milaza ny tenany mihitsy Andriamanitra hoe izaho no izy. Fa io moa zany disovin'ny olona maro amin'izao fotoana zao, disovin'ny devoly moa zany na ny mpihira be dia be milaza an'izany hoe izaho no izy, ayama hozy zareo mpanakanto vahiny zay zany hoe be dia be zany zao lasa misandoka ho izy. Fa Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe izaho no izy. Any amin'ny Exodus koa tsika mbola mahita an'izay, Exodus 7:7 maro zany, maro ny verset milaza an'izay. Dia tsika koa zany rehefa misafidy tokony hoe hiory foagna amin'ny ten'Andriamanitra rehefa resaka ara-panahy no resahina. Dia rehefa safidy an'Andriamanitra amin'izay ary tsika miditra amin'ilay lalagna voalohany zany atsika eto hoe ahoana amin'izay ary ny atongavana amin'ilay hoe safidy azahoana ilay fiainana mandrakizay ahafahana mifikotra amin'Andriamanitra. Misy teny izay nilazainy any amin'ny John 4:7 eo dia magnambara hoe ino zany ilay hafatra, ino ny fomba ahafahany Andriamanitra mamonjy atsika, dia ino ny fomba ahafahantsika magnatona an'Andriamanitra, ino ny antondiany Jesosy teto an-tany mba tsy hadio safidy atsika. Any amin'ny John 4:7 any izy milaza mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Andriamanitra naniraka ny zanany, naniraka ny Jesosy Kristy izay Andriamanitra ihany andeha amin'izao tontolo izao mba hanavotra, hamonjy ary tsy hanameloka izy fa hamonjy amin'izao tontolo izao. Igny hoe zany mazava be zany ny safiditsika tokony Andriamanitra fa izy ihany ny mahavonjy. Fa ny nofo zany tsy mahavonjy, mety havonjy fa mahavonjy vetivety ny nofo. Fa ny Andriamanitra dia hamonjy ny antondiany fa tsy hanameloko. Ny devoly koa zany ao ka tsy ho adiontsika, ny devoly manana fanahy koa devoly, izay le hoe fanahy ratsy. Nataontsika zany zao hoe hagnano safidy tsotra fotsiny hoe dimansy andro andeha hivavaka sa tsy andeha hivavaka. Rehefa mipetraka izay fanontaniana zao dia fa andagniny koa ny devoly mandrebireby amin'ny alalana fanahy. Devoly tsy voatery ho zavatra azo tsapain-tagnana fa izy koa misy fanahy. Hoe mba misafidy ianao ka tsy miorona tsara amin'ny Jesosy, tsy miorona tsara amin'Andriamanitra ny safidy, dia tsy maintsy tonga foagna devoly mandrebireby halakaleha hametraka izay safidinazy agnatontsika. Mivavaka tsika, mivavaka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'ny Jesosy Kristy, dia ahoana ny ahafantarantsika fa tegna efa Jesosy Kristy ilay ivavahantsika tsy hadiso safidy atsika. Eto zay dia milaza mihitsy be dia be ny amin'ny andro farany hilaza hoe aty aminay no izy, aty aminay no izy, ary misy hitsangana mihitsy izy ny any amin'ny apokalypsy hoe hitsangana ite mihitsy hoe izaho no izy, izaho no Kristy, nefa tsy izy. Dia ny alalantsika fa le tegna Kristy no ivavahantsika dia Jesosy Kristy zay nombona tamin'ny fijalina maty ary nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Izay le tena Jesosy Kristy izay tena izy. Fa raha mbola misy miteny ho Jesosy nefa tsy manaiky an'izay fahafatesana teo amin'ny fijaliana ary tsy manaiky ny fitsanganany tamin'ny maty dia fa tsy izy izay.
dikan'izany zay finoagna misy anao tsy fantatra zay finoagna misy anao fa izy koa fa tsy agnatin'izay tsy mino Jesosy Kristy natana Jesozaliana ary tsy mino ny fitsanganany tamin'ny maty dia fa ialao fa dia fa diso safidy ianao zay na mety mieritreritra hoe izy te vavahako to ho an'izay tsy mino an'i Jesosy raha teo moa dia fa tsy izy izy dia fa sahy milaza mihitsy fa diso safidy ianao zay fa dia any amin'ilay safidy ilay tsy izy fô ny safidy tegna izy dia Jesosy Kristy izay nomborona tamin'ny Jesozaliana maty ary nandesina fahafatesana niakatra ho an-danitra izay no Jesosy ivavahantsika ny fomba ahafahantsika hifikotra amin'i Jesosy dia tsotra ihany dia tsisy afa-tsy amin'ny alalana finoana ahoana indray nahafahantsika azon'ilay finoana ny finoana hozy ny Hebreo dia fanantenana ny zavatra tsy hita dia izay zany fomba ahafahantsika mihazona ny Jesosy Kristy io amin'ny alalana finoana ny famonjena atsika zany efa vitan'i Jesosy zany raha ny tegna marina rehefa mihazona azy atsika na dia ho tonga ary ny andro farany ny andro mampahory rehefa tonga koa ny andro angalan'i Jesosy ny olony eto tany mbola ho hitantsika zay hevitra zay rehefa farafaraka io ho misy ny atao andro fampakarana mba hahafahantsika ho isan'ny olona ho afaka dia tsisy afa-tsy amin'ny alalana finoana efa vitan'i Jesosy zany ny fanafahana fô ny zavatra agnatahany amintsika amin'izao zany dia tsotra ary tsy sarotro dia ny fanoloran-tena fagnavaotana fagnandrosoana miaiky ny fahotantsika magnatona Jesosy mibebaka atsika miaiky aloha zany tsika voalohany fa Jesosy Kristy no mpamonjy rehefa vita zay dia magnano dingana faharoatsika magnatona zay le agnatahany Jesosy misy fagnoharana raiky zay moa nataony misy namagna mpitoro-teny regniko zay milaza izy fa ny famonjena marina ny famonjena fa azo amin'ny fahasoavana maro bako ny fiangonana milaza amin'izay hoe atsika vavonjy noho ny fahasoavana dia fa miandry fa nefa le izy tsy zay marina vavonjy noho ny fahasoavana atsika fa misy zavatra kosa zany takian'Andriamanitra amintsika misy ohatra zay natao dia ohatra hoe misy olo araiky zany ohatra ny gadra izy noho ny heloko zay natany ataontsika hoe nangalatra izy dia rehefa ny gadra izy misy olo araiky ndraiky tsara fagnahy tonga avy agny hagnafaka ilay olon-gadra nandoa ilay hasazy vola tokony haloany mba hafahany miboaka agnatin'ny saziny zegny misy olo zegny nandoa dia voaloazy ila sazinazy dia mipiny amin'izay le olo hoe miboaha amin'izay na agnatin'ny prison fa efa voaloako zegny ny sazina jiaby fa efa afaka na dia ino amin'izay zegny zavatra andrasana amin'ilay olo tsy noho ny heriny tsy noho ny tanjaka anazy tagnatin'ny prison tany hafahany hiboaka fa noho le olo araiky nandoa ilay sazinazy dia afaka izy zegny hoe zay le fahasoavana raha ny fiainantsika amin'izay noho Jesosy Kristy zay voahomby teo amin'ny Jesozaliana ny rano zay latsaka dia akapoka teo aminy na hafaka na voadio atsika fa kosa zegny anjarantsika an'izay rehefa hoe miala magnatona Jesosy Kristy zay le hoe anjaranao amin'izay zegny ho an'le olo le mihidy le migadra teo volagny igny efa afaka izy efa misokatra ny prison dia ny zavatra tany mitsangana miboaka avaka dia magnaraka an'le olo le nagnavotro azy zay dia zay zany agnatahany amintsika hoe magnano dingana magnatona Jesosy Kristy zegny atsika dia ny dingana atao voalohany dia ny mibebaka amin'ny raha tsy natao hatramin'izay ny hoe mibebaka koa le eo amin'ilay mibebaka koa zany tsy azony olo ny mibebaka tsy hoe androany za mibebaka mare za magnano koa mibebaka koa za afaka mare marina Andriamanitra be famindram-po fa ny atao hoe mibebaka dia ny miala amin'ny raha tsy fanao ary tsy magnano intsony tsy mamerigna eky anazy raha hoe niany anao mitena za tsy diaka toaka eky za tsy fogna za Jesosy fa tsy diaka toaka za tsy diakanjanga nefa amaraigny na afaka amaraigny mbola miverigny tsy mibebaka ny agnarana zay fa raha hafa fa ny atao hoe mibebaka dia manapa-kevitry miala amin'ny raha tsy fanao ary tsy hiverigny zay dinina raiky natagny amintsika faharoa dia ny fifikirana amin'Andriamanitra dia ny faharetana zegny hoe zegny manomboko anao manapa-kevitra hoe agnatona an'i Jesosy Kristy dia nibebaka dia nandray an'i Jesosy Kristy amin'ny foniny rehetra amin'ny fiainana rehetra dia niazo eo amin'izay le hoe mila maharitra ny finoana atsika mila maharitra ny fiambenana hoe zay mahatratra amin'ny farany zay ten'Andriamanitra no vonjena manomboka eo zegny anazy zegny tegna mila miazo mafy an'i Jesosy Kristy amin'izay mba tsy ho hisaka tsy bonina trao izy ny ten'Andriamanitra zay zany hoe zegny voiny fa ianao zany manapa-kevitry hiala amin'ny raha tsy taloha mandroso amin'ny fiainana vaovao manapa-kevitry andray an'i Kristy dia manomboka amin'igny andro sy ora sy fotoana igny zegny voasoratra ny amboky ny fiainana ny agnarananao fa vao manomboka voasoratra amin'ny boky ny fiainana ndraiky ny agnarananao manomboka manenjiky ndraiky koa zegny le devoly avy atao fara
hanobaka ilay satroboninahitra zay napetaka Andriamanitra amina. Ka eo amin'izay ilay hilagna finoagna faharetagna. Zay ilay hoe mila manana faharetagna miambena mandrakariva hozy izy mba tsy hisaka satroboninahitra. Dia zay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Any amin'ny marika toko 7:10 andininy 7:10 zay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Zay ilay zay maharitra hatramin'ny farany. Ary ilay ho halan'ny olona ianareo no ny aminarako, io zany ilay hoe vao manapa-kevitra na dia magnenjika amin'izay izy, magnenjika ilay satana avy ato aoriana. Dia ho be ny fankahalana hazo anahy agnivon'ny fiarahamony, agnivon'ny toeram-piasana, agnivon'ny ankohonana aza mety misy hagnenjika anahy satria vao vatany vao mandray an'i Kristy anao dia efa ataony divoly fitaovana amin'izay zay miratsy rehetra magnodidy anao hagnenjika anahy. Any ka raha tsy miorina mafy atsika mety hangozohozo dia ho lavo indray mandeha. Ary vao ny fois lavo indray mandeha atsika dia avy amin'izay satana dia hampijaly, hampahory tsy hatafaverina antsika amin'i Jesosy Kristy fanondroana. Dia zay hoe zegny mazava tsara zegny ny safiditsika. Voalohany indrindra zegny ny safidy dia Jesosy Kristy. Dia mibanjy azy sika amin'ny alalana, mitazona azy atsika amin'ny alalana finoagna. Dia ny zavatra angatahany amintsika dia tsotra, magneky an'i Jesosy Kristy tsika, mibebaka amin'ny ratsy natao ary tsy mamerina intsony. Dia rehefa avy eo miorina amin'ny finoagna, mihazona hatramin'ny farany, dia mivelogna amin'ny tenan'Andriamanitra. Any Matteo 4:4 izy milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary zay moa atao hoe ny finoana hozy ny soratra masiny avy amin'ny tokoteny. Zegny hoe zegny hoe ny teny no miteraka finoana. Dia ny teny ihany koa voalazana amin'ny Baiboly dia sakafo-panahy fa tsy ny sakafo nofo. Nofo izy tsy ny nofo ihany iveloman'ny olona, zany hoe zany ny teny ihany koa dia sakafo ihany koa. Raha tsy misakafo zegny atsika agnatin'ny ataontsika hoe tsy haiko mety hoe roa andro fogna tsy homagna, tsy misakafo agnatin'ny roa andro za vao reraka atsika. Dia tokony magnanjaigny koa zegny ho antsika izay efa mihazo amin'ny Kristy. Raha tsy misakafo agnatin'ny roa andro donc zegny anazy zegny koa tsara namaky teny agnatin'ny roa andro 3 andro, regninahy mitsy reraderaka ny fagnahinao. Ary ianao koa fananomboka reraka zegny ho an'ilay devoly magnenjika moramora aminazy mahatakatra anazy satria fa reraka anahy. Donc zegny tsy tokony ho tapaka zegny ilay famakiantsika teny isan'andro homagna mbo ho voky, mbo hatanjika fa zegny atsika amin'ny andro-perigna atsika. Dia atreto zegny tokony ho mazava amintsika amin'izay zegny ny atao hoe safidy tena izy. Ny safidy tena izy dia tsy afa-tsy ny Jesosy Kristy ihany. Dia ny fomba ahafahantsika ho tongany aminy dia tsy afa-tsy ny hoe miorina amin'ny finoagna, mibazana Jesosy Kristy, magnano dingana amin'ny fibebahana. Dia rehefa vita ny dingana amin'ny fibebahana, mihazona azy amin'ny fomba rehetra. Dia ny fomba izonatsika azy mivelo amin'ny tenan'Andriamanitra isan'andro. Dia tsy ho votsitra intsony ary tsy hiverina amin'ny ratsy fanao taloha. Miezaka zegny atsika magnano fomba rehetra ahafahana mitaiza ilay fanahy zegny agnivon'ny fiangonana, agnivon'ny sampagna maro samihafa, vondrom-piaraha-mivavaka maro samihafa satria aza mahafozy izy ny fiarahanareo mivavaka. Zegny hoe zegny tokony hiteraka eko moa morilatsaintsika orina akeo ny finoagna koa zegny tokony hiteraka asa. Zay ilay niteneniny teo tamin'ilay fagnoharana teo hoe raha misy olo araiky zegny mihidy dia rehefa afaka izy dia asa takiny aminy dia ilay mandroso. Dia mbola misy asa maromaro koa zegny mety ho takin'Andriamanitra amintsika. Fa zay dingana zay foana anao rehefa fantatritsika atsika zegny tsy tokony diso safidy eky. Dia na misy fampianarana maro samihafa amin'izay zegny ambarare manomboka izao ka raha tsy mitory aminareo momba ny nahafatesin'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty ary mitory momba ny fibebahana dia mitory momba ny famakiana ny tenan'Andriamanitra, raha mbola tsy agnatin'ireo dia efa diso. Satria araka ilay nilazaiko tamin'ny voalohany, safidy tokony mizara roa. Vao ny satana nizarainy maromaro, agnatin'izay maromaro zay ninazy misy resaka finoagna koa ao anatiny akazy amin'ilay tirantsika malofa avy eo. Misy resaka finoagna koa ny satana. Antokom-pivavahana maro, misy antokom-pivavahana kristianina foana, diso ilay zavatra ampianariny. Ary zay ilay lazain'ny Baiboly hoe raha vao diso zavatra ny henonao, diso zavatra voaranao dia diso ny finoanao ary mitarika anao amin'ny fahaverezana zay. Ka eto zegny ho antsika finandraigny
fandaharana tao zegny tsy tokony ho diso finoagna eky, tsy tokony hiala am'izay eky zegny tsika fa mibandina Jesosy Kristy. Dikan'zegny ny finoagnany hatramin'izay raha tsisy nidiran'izay de efa mieritrereta fa zay no izy azo antsika fiainana. Andriamanitra io tsy na Jesosy Kristy mihitsy milaza zay hoe za no fiainana, de misafidiana ny fiainana izy mba ho velo ianareo. De mazava hoazy moa zany ny fivavahana raha tsy mankatoa Jesosy Kristy de fa tsy izy zay de efa tafiditra amin'ilay deuxième soir anao zay. Le deuxième soir nefa mbola misy sampagna maromaro koa entiny hamitaka.